Ataovy na rehetrarehetra. Mangasitrika anareo naraka fandarantsika rehetra de live betsika menakavy efa be de be mihitsy le izy de tena tsy araka intsony fa elana tsiny amina rehetrarehetra. Le tany aloha zany somary mahavaliana aloha fa na izany na zany raha ohatra ka tsy hitako le izy de afaka mamerina ianareo de mba averiko indray zany ny valiana le izy aloha. De voalohany ho anarezana na coucou de coucou be de be. Ho anarezana bonjour de bonjour daholo. Ho anarezana salut de salut daholo. Ho anareza hoe misy olona afaka azy resana ve aty de ozy hoe eny toko misy afaka azy resana de afaka tohizanareo le commentaire le resaka reo fa tsy maninona mihitsy. Alefa sare. Inona ry ny fanontaniana matsika le toka aketo hoe inona mahatonga ny tsirinaina mora tonga? Mampatonga le tsirinaina mora tonga de rerak'ela. Inona mandreraka ny lehilahy voalohany indrindra de efa averiko foana fa ilisany de mamono ny vatany lisany. Varina manao fiainany lisany fa tsy mahay mitsinjo ny hoavy. Rehefa tonga taony lisany de lasy lisany mirevy milela amin'izao karazana vavy rehetrarehetra zao. Misotro toaka manao boboka be, manao revy miaraka amin'ny bandy akama sy ny namany. Sigara koa etsy andaniny miakatra be de be. Lisany ange tsy robot tsy robot lisa fa olombelona. Noho izany tsinjovo ny vatany lisany. Raha te lisany te hiadana tsara eo ambony fandriana hiampiadana madama de tsinjovy aloha ny vatany lisany. Afaka mirevy fa atao kelikely. Ny vola sasany kokoa tsy voatery anaovana revy fa mba tsinjovo ny hoavy lisany. Tsy maintsy anambady nge lisany. Te olona nina fotsiny mirevy miaraka amin'ny namana fa tsy tokony angoniko ty aloha. De le mifoka ihany koa mba kely fotsiny foana fa tsy te atao be de be le satria tsy manjary lasa le sigara nge simbe tsy mampatavy any lisany ary mampikoaka sy kofona ihany koa de ambonin'izay madama koa lasa mangidy koa vavany lahy de ka madama norika. Ny adi-tsaina diso tafa ohatra loatra tsy vehivavy ihany misy adi-tsaina fa lisany ihany koa. Lisany nge rehefa manambady tsy maintsy be adi-tsaina satria lisany tena tompon'andraikitra ao amin'ny tokantrano ao fa tsy lisany ny tompon'ny vola zany tiako lazaina. De ny iny adi-tsainy lisany iny mampikorotana lisany mampitorobona lisany de lasa anisany mandreraka ny lisany koa. Ny sakafo koa etsy andaniny indray sendra tsy ampy. Raha tsy ampy sakafo lisany de hodoriko ny toaka sy ny sigara malemy ny taolana de izay mampatonga le tsirinaina mora tonga. Fa tsinjovo ny vatany lisany aloha de amin'izay mba somary elaela ny voatonga le tsirinaina. Aloha averiko indray ary atahoana indray zany miazona le tsirinaina raha ohatra ka hoe tonga le izy zany. Raha ohatra hoe any anaty fory any lavapory any zany ny bibitelina de tsy maintsy esorina aingana aloha. De ohatra hoe ty zany zao le bibitelina ty zany zao le bibitelina de somary azonina kely ahodikodina kely ohatra zao le biby tsy maintsy hoe tsy aholakolaka be fa azonina atao ohatra somary aholaka kely tsetsemana zany ny lohan'le bibitelina de somary ohatra manadimidimy kely la avy eo. Rehefa avy eo iny tsy lasa mivoaka le tsirinaina avy eo de somary miemotra le izy avy eo de rehefa miemotra le izy de afaka ampidirina indray ary anaty lavapory de atao ohatran'izay foana izy de amin'izay tsy tonga aingana. Est-il possible de discuter avec vous? Ien toko ho anareo izay hoe manafantaniana tonga de apetrao le izy fa tsy maninona mihitsy. Coucou, fetraka eny amin'ny tranonjaza na ny fiterana ve raha ohatra ka 25 ans vao mbola virginy ny vehivavy azafady. Ho an'ny vehivavy rehetrarehetra na 25 taona ndria na 30 taona ndria no hoe mbola virginy tsy misy olana mihitsy zany. Tsara kokoa nge hoe mba manambady ndre zay vao hoe midely sy manokatra fe. Fa kosa le fivoarantsika olombelona ankehitriny de mampalahelo lasa aloha loatra le izy. Fa tsara kokoa zany raha hoe mijanona mandra tonga andry manambady zay ndry vao manokatra fe. De omena note tsara be aloha ndry amin'izay satria tsy ndry zao mbola mijanona mbola virginy foana efa 25 taona de azony foana le izy fa tsisy maharatsy an'izany. De fanontaniana manaraka indray de tu n'as rien, je t'en fais venir be mihitsy. De mbola tsy mahita rampory amin'ny fomba ahoana no ahitako an'izany. Tena ratsy zany.
inona zany ny tiany ho resahana amity mbola tsy nahita ranopory amin'ny fomba ahoana no ahitako an'izany. Le ranopory tiany laha ho lazaina angamba ty le hoe fontaine, mety eo amin'ny fontaine angamba ny tiany laha ho lazaina. De raha ohatra ilazana ka hoe mbola tsy nahita le vehivavy le fontaine de la mila mianatra ny amin'ny efa nisy vidéo tamy momba ny point G de izay no ahitany lahan'le hoe raha hoe fontaine ilay vehivavy raha izay no mampatonga vehivavy ho lasa fontaine. De fanontaniana manaraka hoe ny vehivavy ngeza ihany ve no fontaine? De amin'ny ankapobeny ny vehivavy ngeza no fontaine fa kosa zareo tsy voatery hoe rehefa ngeza ihany zany le be rampory fa kosa ny fahaizany lahy milalao vehivavy zany no mampatonga an'le izy fa tsy hoe rehefa matavy ihany de misy lasa fontaine de le mahiry zany tsisy fontaine, tsy izay le izy fa ny fahaizany lahy milalao an'le fory sy ny filalaovany lahy zay no mampatonga an'le vehivavy ho lasa fontaine. Fa tsy hoe le matavy ihany zany de mianjika matavy be daholo le rony, tsy izay le izy. Na matavy na kely ny fahaizany lahy mikolokolo anazy fotsiny zava-dehibe. Aleo lamina moramora. Eny eo, alaminy moramora fa tsy misy olana mihitsy ka. Salondry ampianaro manexité. Atahoana zany ny manexité? Eny ary. Alaina ohatra efa nisy tany amin'ny préliminaire tany fa aleo zany amorona préliminaire ndray zany zao de zao hoe. Ohatra ndray zany nareo roa tsy ao an-trano ndray zany nareo roa fa ohatra nanao pique-nique nareo. De nareo moa zany ohatra ka hoe lela any an-dalana zany nareo tsy voatery hoe lena amin'ilay misy olona aloha tsy azo atao satria tsy maintsy hisaka sary ihany koa nareo raha ohatra ka any amin'ilay misy olona fa mba ohatra hoe maka toerana afaka manofa hôtely ke nareo roa hôtely misy trano kely de ampiana tokotany piscine kelikely de zay eo nareo afaka milely eraky ny tapin-tanety rehetra rehetra io de atao hoe any tokotany zany nareo atao hoe nanofa hôtely nareo roa zany de eny amin'ny tokotany zany nareo roa no ilely aloha. Atao hoe samy miaraka misakafo eo tokotany eo nareo roa de alay madama ny desfahana madama ramose de tara koa ela avy eo de eo koa ela mihinana le sakafo de mifanoroka kely de mifanoroka ndray avy eo de mifampitatana aloha de sady mifamahana eo aloha nareo roa mihinan-kanina de mifampisotro sy zava-pisotro hoaninareo io de afaka ihany koa sady mifampikitikitiky anono sy mifampikitika fo eo rehefa vita mifampikitikitiky eo de tsy maintsy hoe mandro ihany aloha nareo fa tsy ve vao tonga aloha de mifampikitika eo tsy maintsy mandro foana mialohan'ny zavatra rehetra rehetra de avy mifampikitikitiky eo amin'ny latabatra manodididina eo ary ohatra nareo de afaka mandeha eo amin'ny de afaka ndray mifanoroka moramora le fanoroka tany anaty lesona lazaiko taloha de miakatra midina de afaka makitehaka fisakavanana tsy voatery hoe zay foana akory tsy zay foana akory fa mba rehefa ohatra zany ka hoe mba hovaina le izy ohatra somary lisa melohan'le kotrana na lehilahy na vehivavy de mba ahetsiketsika tsara daholo ny tanana ny ratsan-tanana ihany koa ny loha ny valana ny tongotra ihany koa satria tsy maintsy hihetsika kotrana daholo ny vatana rehetra rehetra ny lehilahy indrindra indrindra satria ny taolana lisa mafy be de tsy de lisa raha vao le mitsangana eo de eo le mahatonga valahany lisan'le mora marary satria tsy inona le mitsangana mandreraka le izy de mba mila mikotrana kely zany lisa melohan'ny ady atao madama ihany koa eo ihany fa zany hoe mba mikotrakotrana amin'ny lamindama kely eo fotsiny tsisy olana zany de rehefa vita zany ianareo aloha fanoroka amin'ny lamindamina akaiky ny latabatra sy ny anona eo de eo ange rehefa mifampikitikitiky nareo de tsy maintsy hoe eo foana le lasa taitra ny vehivavy aloha ny vehivavy tsy inona mora taitra ny vehivavy rehefa kitihana elahy koa le mifanoroka zany ny tiako lazaina de mba hoe samy atao milamina tsara le izy atao milama ohatr'izay atao milama ohatr'izay de atao milama ohatr'izay de mba atao miadana kely miakatra moramora de misopirana moramora de misopirana moramora atao miadana ohatran'izay le izy de afaka kakerina moramora kokoa atao amin'ny molotry ny anankiray eo de afaka somary ohatra hoe manaraka madama na hoe miemotra koa ela amin'izay fotoana izay
Mbotra zay zany mbotra familafila ohatry izay nareo roa ohatry zay nge le kilalao am-pitiavana mifamilafila kely eo aloha nefa raikitra ihany farany vita le fanorokorika kely dia lasa indray ohatra fampitakana dia trotrony lahandray ohatra madama dia nareo moa zany aty an-tokotany dia misy latabatra eo akisaklisany indray le vilisiny rehetrarehetra dia eo ambony latabatra eo indray lisany elasy madama eo indray lisany ohatra alana ny slipy madama tsy voatery tonga dia alana aloha fa somary na le slipy fotsiny dia eo aloha nonono ela eo forony miaraka amin'ny slipy mandritry ny 2 minitra kely eo tsy dia atao ela be akory na afaka atao ela be reky fa mamaky ao aizy nareo roa tsy nda ola manao piknika ko tsisy maharatsy an'izany dia madama koa tsy maintsy tomy madama alohan'ny elahy ny volo zany ny tanana madama koa moa zany somary mitikodina manalazy ihany tsy maintsy hoe mila atao mandomando tsara zany ny lavapory madama satria raha vao tsy mandomando izy dia manjary marary le lavapory raha ohatra hoe ampidirin-lisany ihany le biby ao anatin'izay fotoana izay madama dia tsy maintsy hoe ho taitra ihany koa satria afaka kitihan'ny lisany koa ny nonony dia rehefa mikitika vehivavy lisany dia mba atao somary miadana ohatr'izao raha tsy atanany lisany zany somary atao miadakadana kely ohatran'izao le izy dia mba iny mba hoe miadana kokoa le izy zany amin'izay fotoana izay atao miadana ohatran'izao fa tsy atao kosokosoka be maika ao tsy dia mety tsara izy fa mba atao miadakadana moramora ohatr'izao le izy na ohatra hoe mikitika ary amin'ny hitanareo atao amin'ny fe ihany koa dia amin'ny tenda ihany koa raha ohatra lisaka hoe ka hanoroka vehivavy dia somary kitihana kely miadana ohatr'izao eto amin'ny tare eto somary atao miadakadana zany le izy somary atao miadana afaka ihany koa lisany ohatra hoe raha eo am-panorona ohatra dia afaka asolo lisany ohatran'izao ny tenda vehivavy tsy kendaina akory ty zanak'olona fa hamono zanak'olona eo lisany dia gadra fa asonona ohatran'izao lisany zany rehefa hoe hiaraka ilela vehivavy dia mba mila somary malemy kokoa zany ny vatany lisany tsy hoe malemy be eo zany fa somary malefaka kokoa mihoatra amin'ny isan'andro raha ohatra zany azolo lisa moramora eto zany tenda madama afaka moramora ohatr'izao dia avy eo afaka azolo lisa moramora ohatr'izao ny soka dia ireo tsara fa tia madama ngeny dia avy eo lisa manoroka anazy avy eo dia ny tany lehilahy anankiray indray mikitika forony ary ambany ary mety ihany koa zany dia vitanareo fanorokorika eo ambony latabatra sy ny rehetrarehetra dia lasa indray ohatra miova toerana misy seza anankiray ery lavitra ny zaridaina ery dia eny indray lisa manapitra volo-biby sy milalao vory dia afaka mitoy elaela kely ohatran'izay MP eny eo hoanareo izay mandefa MP dia tonga dia soraty le izy fa tsy solana mihitsy manam-potoana tafatafana ve nareo kokoa maman ahoana no alalana ny lehilahy tena tia ahoana ny lehilahy lalana hoe ny lehilahy tena tia dia voalohany lehilahy pe tsara velatsia tsy fantatry ndry izany mihitsy hoe ny lehilahy ohatra ny ahoana ny tena tia fa kosa ny lehilahy raha mbola latsaky ny 5 taona ho tsisy lehilahy matotra zany zay lazaiko indray zay kalapiso kely raha mbola mpianatra ianareo afaka manao sipy ndry aloha fa aza eritreretin ndry hoe tena tia le vatoko mandrakizay diso be ndry amin'izay afaka manao sipy ianareo ohatra hoe fanoroka kely sy mifampisakamina kely dia zay fa le milely aza atao maika loatra amin'izao nge mampalahelo nge ny vehivavy ny ankamaroan'ny vehivavy rehetrarehetra vaky vody aloha loatra ireny nge lainga tsara lahatra ny lehilahy tonga an'ireny tsy nisy vehivavy ny safidy mihitsy tia maka vody ka raha angafa tonga dia tena tiako be lery tsy nanana safidy an'izany vehivavy fa entin'ny fitiavana raha tia halala zany hoe ity lehilahy ity ve tena tianako voalohany aloha izy dia manady zany safidy indrindra dia ndry koa aza maika loatra milaza indry hoe ajanona tsy ilentsika raha tsy rehefa any amin'ny tokantrano ka raha manady an'izay izy tia ndry izy zay para mody mety tsara velany ndrikaka tsika ndraiky izay fery-taona miaraka tsika ndraiky izay roa taona miaraka dia ahoana kosa moa zany vao mivadika anevina ohatray dia dikan'izay dia tsy tia ndry izay mila manaja ny safidindry zany ny lehilahy raha ohatra ka tena tia ndry ambonin'izay ihany koa izy mila hoe mitsinjo ny hoavinareo roa indry ihany koa dia mila mananatra anazy mitsinjo ny hoavinareo roa ve izy raha mbola mpianatra ianareo roa misipa dia mitsinjo ny hoavina ianareo miaraka mianatra ianareo mianatra ho bôsista ianareo roa fa tsy hoe ndry irery na ilery irery mifanoro amin'ny fianarana mifanoro amin'ny zavatra tsy mety
dia tsy mahazo mipingapinga maika loatra ho afa tsy hoe maika ho aiza akory. Ahoana indray koa lehilahy ny lalàna azy hoe tena tia. Ity message telo piso dia ndry aza manaiky le ry zao le hoe manome toky aza matoky lehilahy zany. Androany izy milaza andrio fa je t'aime. Raha pitso izy efa mahasipa vaovao je t'aime koa le sipa vaovao ary. Tsy ny zavatra lazain'ny lehilahy mivavany akory no ahalalana anazy hoe tena tia izy fa ny zavatra ataony. Rehefa tena tia ny lehilahy dia mahay manaja vehivavy izy. Vita ny manaja ny fanapahan-kevindry. Raha ohatra ndraiky sendra hoe tsy manana ohatra hoe any am-pianarana ianareo ray kilasy eo adinondry tampoka ohatra ny stylo dia le ry nefa tsy manana dia ameny andry le izy dia tia izy zany izay. Fa tsy jereny fotsiny ndreo hoe tsy nanana dia zahako ary ato mananako. Za tsy ameko ny anahy. Dia tsy midika akory hoe tonga dia tena tarabe andry izy amin'izay fotoan'izay. Fa mitsinjo ny hoavinareo roa. Izay tena ahalalana ny lehilahy hoe tena tia. Ary aza maika loatra ndry fa any amin'ny 5 taona andry izay vao mandinika lehilahy hoe tena matotra tokoa hoe tia lehilahy ity. Fa raha mbola latsaka izay mbola ao anatin'ny revi-dity izy tsy ho lasa vatindry izany. Izany aza maika andrasy foana amin'ny fotoana fa tsy manino fa allo andeha miadana eo. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Iany eo. Mafy ianao. Mafy ianao mba kozy. Zany ve? Eny areo misaotra betsaka anao mafy ahoana moa izany. Ny resaka ato amin'ny pejitsika dia fiainana andavanandro, ny fampizarantsika dia ifampianarantsika dia irariana ny tanora malagasy mba hitsinjo ny hoaviny. Izay ny tanjon'ny pejy mba hoe ho tonga saina ny tanora aloha satria ny tanora no hoavin'ny firenena. Inona no tokony atao raha te ho ngeza filahiana? Miandry izay tsy valen'ny composé rehetra ny mesazinay. Inona no tokony atao raha mbola vao ilely asiana rora ve sa ahoana mampiditra anazy? Inona no tokony atao raha te ho ngeza ny filahiana? Ho an'lisan'ny teo be bibidy zany raha ihany no azo atao. Manao plastique chirurgie. Zay ihany. Satria fomba ahoana moa zany hoe bibidy ny lehilahy ohatra n'iny dia aiza ilany havita ampitomboana ny ohatra lasa ohatra izay indray? Tsy possible zany. Be dia be menaka hoe amidy any amin'ny dokotera, mila manantona sexologue lisana dia any no misy dokotera hoe mivarotra izy hoe hosorana sy ny zavatra izay. Fa kosa raha ohatra hoe ohatr'izay zany ny habeny bibidy ny lehilahy dia tiany lasa ngeza be ohatra hoe dia aiza moa zany le dokotera nahita an'iny tapany iny? Manao plastique chirurgie dia lasa mihalava le izy. Fa kosa mbola averiko ihany ho anareo izay manao plastique chirurgie isaky ny 5 taona ireny tsy maintsy soloina dia manomana vola amin'izay fotoan'izay. Ary ny atahorana koa indraindray ohatra sendra le dokotera eo hoe sendra maty tampoka. Dia dokotera hafa indray no hitsabo anareo dia samy hafa ny mari-pahaizan'ilay dokotera teo dia ho sarotsarotra ihany anie. Noho izany ny afatra fotsiny dia hoe raha ohatra ka hoe io ny bibidy lahy tsy ny hoe ngeza na kely na fohy na lava tsy izay le izy fa fahaizan'ilay samy mankafy. Izay ny zava-dehibe. Ny lehilahy rehefa tena tia dia mahavita manoroka ny vehivavy, mahay manoroka vehivavy. Ohatrany ahoana kay le manoroka? Eny hoe miakatra nify masipirana ohatr'izao. Tsy voatery izay foana. Tsy ihany amin'ny lely foana akory ny atao hoe ny hoe lalam-piainana. Iny ange tsindry sakafo nga iny. Fa fiainana andavanandro. Manoroka kely amin'ny madama ilahy, mahandro sakafo ny lahy izy dia izay dia fa manome hery ho amin'ny madama zany mba mampatonga anazy hanao sakafo tsaratsara kokoa raha mahazo oroka kely avy aminazy. Tsy voatery hoe bisou amin'ny molotra. Ohatra hoe mametraka le vilia izy dia alainy ilany tany fa faly madama izay fotoan'izay. Izany ange ilay kilalaom-pitiavana. Tsy lisan'le rery akory no hoe tsy maintsy arahana foana ny tenin'ny lisany. Ekena fa lisany no lohany ao an-tokantrano, ny lehilahy no andraikina ny tokantrano, lisany no mpitantana ny tokantrano. Tsy maninona izany. Fa ny vehivavy koa mba olona manana maha izy azy satria lisany raha tsisy vehivavy tsy mahavita tena mipetra-drery.
adidin'ny vehivavy no mitaiza, adidin'ny vehivavy no manasa lamba, adidin'ny vehivavy mikosoka trano, adidin'ny vehivavy mitaiza zaza, mandinga fianaran'ny mpianatra, mikojakoja isan'andro, ny totalin'ny vary mandritra ny ray vola, ny écolage-ny mpianatra isan-daniny, korotana angesy madama e. Ary lahy, ino ny karama? Kotilizy rineny atandremy sao dia tsy ampy a. Aveo lakirana aveo raha ohatra ka lany aloha ilay vola. Ka izay zavatra izay mba ny angatahany vehivavy a, fitiavana avy amin'ny lisany. Mila hoe mizara fitiavana lisana, oroka kely, sakambina kely dia efa manala ny adi-tsaintsika nge zany zareo. Manala adi-tsaina zany. Dia rehefa manoroka ihany koa dia mila mankafy tsara. Mankafy tsara ohatran'izao. Dia amin'izay mba hoe tsara ilay izy fa tsy saroana aingana ny lamba. Inona ny saroana anaty lamba ao? Ilay bibita indray rombotra be ilay bibita ilay ity tsy mahay ninina. Fatany manaraka inona tokony atao raha mbola vao ilely voalohany, asiana rora ve sa ahoana ny mampiditra anazy? Ilely voalohany izany lahy dia hoe ampiana rora ve? Io tsy maninona raha ampiana rora ka, afaka ampiana rora fa tsy misy maharatsy an'izany, fa mila fanomanana ho an'ny lahy raha ohatra ka hoe vao ilely lasa vao ilely dia mila fanomanana. Indrindra ilay vehivavy miaraka amin'ny lahy koa, ohatra samy voalohany ianareo roa dia mila fanomanana. Efa nisy vidéo tany amin'ny loha tany préliminaire, efa misy ihany koa ny resaka point G dia mila manomana tsara ianareo roa. Ary lahy tsy mahazo hoe tonga dia migidragidra be ohatran'izay fa mila malefaka ao. Rehefa ilely amin'ny vehivavy lahy dia mila malefaka tsara vatany lahy dia amin'izay mba taitra kokoa madama amin'izay fotoana izay fa tsy mahazo migidragidra be. Eo zao nareo roa ilay hoe vao ilely eo dia mila mianatra lahy hoe atao ahoana zany manoroka vehivavy a, afaka mihazona tsara eto amin'ny raha ohatra laka nafisafana azy dia saky kiteny laha ohatr'izao ny tarehany a, afaka somary atao ohatran'izao koa eto amin'ny tendany eto fa tsy hoe kendaina mafy be akory madama. Afaka somary atao mora rehefa mikitika vehivavy lahy dia somary atao miadakadana kokoa e. Dia mila manomana ihany koa lahy, tsy maintsy hoe rehefa mba mandomando ilay izay vao ampidirina any ilay vola. Inona ny zavatra tiany vehivavy rehefa alohan'ny lely? Ny zavatra tiany vehivavy rehefa alohan'ny lely dia tsy maintsy lahy zany gede aleha, tsy maintsy manao izay ampientana vehivavy lahy. Inona mampentana vehivavy aloha? Ny manoroka, dia mila hainy lahy tsara mikitika anazy a, dia mila hainy lahy tsara koa milalao fory a, dia lasa mando ilay izy. Fa ny mbola averiko ihany, tsy hoe lahy sady ato an-trano ato lahy lely dia aveo lasa indray lahy mandeha lely ary ambadika ary, tsy mety izay. Lahy raha ohatra ka te hiadana dia ny madama lahy ampiadanina. Ny vehivavy anika mifoka aina e. Madama zao miaraka amin'ny lahy androany dia mifoka aina avao anatin'ny lahy i madama. Hafa indray miaraka amin'ny lahy dia mifoka aina avao anatin'ny lahy vehivavy. Izay mampatonga alisany hoe reraka rehefa avy milely satria aina no mifoka ao anatin'ny lisany ao. Noho izany mba hoe tsara kokoa zany lisany hoe raha i madama ihany ao, indrindra moa fa raha olona hoe hiteraka. Ato izao misy le tsirinaina tokony lasa zazakely miparitaka ary amin'ny hafa ary, miparitaka makary, miparitaka mahary dia inona moa ilay izy? Ilay tokony lasa zazakely anankiray ilay mba hoe misy potipotiny kely ilay tsirinaina iny mba misy mipetraka ao, lasa ny kafa etsy sy eroa. Dia tsara mba hoe rehefa i madama zany miaraka amin'ny lisany dia izy ankafiziny. Ny vehivavy ny raha vao ohatra ka hoe hitan'ny madama lahy zao hoe mandeha maketsika eroa, tonga dia tena manidina be ny sainy, ataovy eo amin'ny lahy ny toerana. Raha lahy ny amparafesin'ny madama, tsy maintsy tonga koa madama dia manerikitana. Noho izany rehefa tsy lahy atao amin'ny lahy dia atao madama. Mila mankafy. Izay no mbola tsy hain'ny lisany, mankafy. Dia ilay manoroka ao ilaina foana izany. Tsy any amin'ny lely ihany rehefa hoe mifanoroka fa amin'ny andavanandrom-piainana. Afaka ahazoana moramora ny tany madama, dia afaka mifanoroka moramora ihany koa. Tsy voatery hoe rehefa hoe manatra sakafo ohatra madama fa hoe manasa lamba izy dia lasa lahy mandeha makeny dia manoroka kely amin'ny tendany. Dia izay, vita izay. Faly ange madama mahazo an'izay oroka kely izay. Tiako ny bonjour, tiako ny pejy. Eny miarahaba anareo dia tiako ihany koa ianareo manaraka ny torohevitra. Mankasitraka ianareo ihany koa manaraka ny torohevitra dia engany indrindra fa ny tanora malagasy mba tsy hipingapinga loha loatra hanokatra vody
fa mba hitsinjy ny hoaviny aloha zay vao manokatra fe. Milay ianao ka eny eo misaotra anareo. Salut, azafady, mety ve manao firaisana amin'ny lavabody? Mety ho hisy fiantraikany ve rehefa ela? Ny milelany amin'ny lavabody zany amin'ny ankapobeny amin'izao aloha zany izy efa malaza satria be dia be ny lehilahy samy lehilahy miaraka indray efa malaza izy amin'izao fotoana izao zany. Tsisy ifanomezan-tsiny io satria ny fitiavana ihany koa tsy mifametra. Fa ho an'ny olona hoe vonona tokoa ilelany amin'ny lavabody zay dia mba tsara efa misy any amin'ny dokotera any amin'izao fotoana izao manadio an'ilay lavabody. Tsy maintsy diovina tsara ilay lavabody satria tsy nanetsinay ao tsy maintsy alàna ilay tahibe dia efa misy menaka ihany koa fanadiovana ilay lavabody zay vao afaka milely any. Ho an'ilay lehilahy zany io zany ny lehilahy samy lehilahy zany tiako lazaina. Fa raha hoe lehilahy ilely ny lavabodin'ny vehivavy dia oka aloha ho an'ny tovovavy. Fa adio indrindra hoe milelany amin'ny lavabody indrindra raha mbola te hiteraka. Antony tsy maintsy ampiasa menaka ianareo. Iny menaka iny dia misy tsy maintsy misy potiny ho tafiditra any anaty lalan-jaza hiteraka zazakely indray. Dia ho simba hanitra ny zazandry ilay tokony hanamboatra zazakely. Fa tsara zany raha ohatra hoe ho an'ny vehivavy efa niteraka, tsy mieritreritra niteraka intsony dia mba hoe tsara kokoa zay ohatra ilay amin'ny lavabody nareo dia tsy manisy satria lehilahy ange rehefa tena hoe ao anatin'ilay fotoanan'ilay tena mientana be ianareo aloha tsy mahatsiaro intsony hoe lavabody ty sa fory ty sa ino ty fa dia aletidetika amin'ny fotsiny. Isorohana an'izay zavatra izay dia mba hoe raha efa tsy hiteraka intsony zany ianareo roa dia mba mety kokoa raha hoe izay ilay izy afaka milelany amin'ny lavabody. Nisy fanontaniana tany aloha tany hoe raha ohatra ka voan'ny hémorroïde dia mety tsara ve milely amin'ny lavabody? Dia efa marary ve ilay lavabody dia mbola ampiana aretina ihany. Fa kosa ny hémorroïde hoe tsy ny lavabody akory ny olana. Fa ny hémorroïde dia karazana ohatran'ny tandrakely eto amin'ny lohan'ny lavabody eto ilay izy. Dia iongotan'ny dokotera zany iny raha ohatra ianao ka voan'ny hémorroïde fa tsy ilay hoe ilay milelany amin'ny lavabody ny aton'izay fa iny misy ohatran'ny tandrakely izay eto amin'ny lohan'ny lavabody eto. Dia indraindray ilay izy mety hoe efa be loatra na efa miomby loatra dia miditra any anaty lavabody ihany. Dia amin'izay koa tsy maintsy marary na rehefa mikakary ilay lasa kamo mikakary satria tsy na lasa fomba ahoana kosa moa zany ilay hémorroïde iny raha ohatra hoe mafy tay koa ilay dia tsy maintsy ho vaky koa iny dia hiteraka aretina. Noho izany raha ohatra ka hoe sendra voan'ny hémorroïde dia oka aloha tsy mila mipingipingana anatin'ny lavabody mihitsy fa miandry tsara mihitsy aloha mba hoe sitrana tsara dia izay vao makany. Fa ho an'ny rehetra zany ny lavabody dia tsy natao apiditra zavatra fa natao amoaka. Mamoaka kakanka ny asan'ny lavabody dia nefa ilisany ilely dia apiditra ilay bibidy ao anatiny. Dia izay aloha dia efa lafy ratsiny koa izay. Te anjaran'ny tsirairay mandinika ilay izy hoe tsara ve ho atao ve sa tsy tokony atao dia anjaranareo mandinika anazy. Bonjour madame, eny bonjour daholo areo. Inona vaovao? Tiako be ny consigne. Kakakakaka. Eny misaotra betsaka. Marina fa mbola sipa. Salama kompoze rehetra. Ahoana kay tsara atao? Bandy le tiavina be sa le tsy dia rarahiny ireny mety aky? Rehefa ahoana kay tsara ny ataon'ny bandy le tiavina be sa le tsy dia rarahiny kely? Marina fa mbola sipa fa tsy vady. Oka aloha ohatran'ny tsy azoko tsara le resaka. Aleo mako ohatra lasa tsy malagasy indray za eto mamaly le resaka. Oka aloha maka sofla tsara. Ahoana kay tsara atao? Bandy le tiavina be sa le tsy rarahiny ireny mety? Eny ary. Le bandy tiavina be ve sa le tsy rarahiny ireny mety? Dia aleo azava andresaka fa andy tsy mila manao miraikitra. Tsy tian'ny lehilahy ny vehivavy miraikitra. Dia ohatra hoe vao avy nihaona zao nareo dia ohatsy indray roviana ndraiky itsika sy roa ny miaraka.
tonga de kivy be le ry anatin'izay. Izy tsy teny amindreo hoe tena tsy meritra, kivy be le ty. Andany vola ndraiky laliky ty. Le ty. Amorona vola ndray zany za. Le ty. Za zany mbo tsy hanao revo mihitsy zany mibandy. Zay no anatin'ny sainy. Raha mbola latsaky ny 25 taona ny lehilahy miaraka amindry aza misisika be zany ndry. Tsara kokoa hoe rehefa tena tia ny lehilahy dia izy no hisisika amindry, mitady fomba izy hiantsona andry, mitady fomba izy handefana mesazy amindry raha ohatra ka na tena repotra be ohatry ny alika ary izy. Dia izay izy natao hoe tena tia. Fa tsy indrina andeha hisisika any amin'ilay ry ihany. Andray ihany tika ndry avy eo tia ny fafandry. Noho izany aza misisika loatra. Avy lao ny lehilahy no hisisika amindry dia lehilahy amindry avy eo. Fa aza misisika any amin'ny lehilahy zany. Rehefa tia izy dia valendry fitiavana miadana. Rehefa tsy tia izy dia avelao tany koa tsisy miasa saina amin'izany. Dia raha mbola mpianatra nareo aza mieritreritra mihitsy ndry hoe tonga ve dia tia izany dia hisisika be aminazy. Tsy possible mihitsy zany. Ny lehilahy dia zaza saina. Na ao amin'ny fanambadiana ao ary izy dia mbola tazaina manoatra noho ny zazakely. Ka noho izany dia tsy tsara. Rehefa ao amin'ny tokantrano aloha ianareo roa dia indrino anjara indrino manome fitiavana anazy. Fa raha mbola misipa ianareo roa ka mbola latsaky ny 25 taona ny lehilahy dia oka aloha aza misisika be amin'iny ndry. Lasa mihemotra izy avy eo. Na tena tia ary izy dia le tia koa raha sipa mora kely. Ny lehilahy tsy tia an'ilay vehivavy le tonga dia mora tia, mora misisika be, mora manaiky. Ary ndry tsy voatery anaiky izay zavatra tiany rehetrarehetra nefa mila mandinika ny momba ndry ihany koa ndry, manana fanapahan-kevitra ndry ihany koa ndry. Est-il possible de discuter avec vous? Eno. Coucou, tiako rangaha filinina anao mankasitraka be dia be. Eno, misaotra betsaka anareo. Dia engany mba hifampizara ihany koa nareo zany indrindra fa ho anareo malagasy mba hoe hifampizara ilay izy amin'ny namana dia mba ny mahasoa no hifampizarana fa tsy hifampizarana amin'ny ratsy. Ato izao resaka lely ny resahantsika ato dia za koa tsy miteny hoe vao maheno an'ilay leso lisa dia lasa dia nao pratika be araka alay vady aloha ilay zanak'olona. Izay lisa vao mitetika ny hoe andeha lely fa tsy hoe mety rangaha re tonga dia amboarina androany tsy izay. Dia ho andry koa tovovavy aza mipingapinga loatra indreo tsy mahazo mipingapinga ho anokatra vody ho aiza. Ao amin'ny fanambadiana indreo vao manenony. Soary mahafinaritra ana ilay fandaharana ataonao fa nga tsy azo aseho ilay fory sy bibity akana lesona izay. Akana lesona dia tsy azo aseho na fory na bibity fa resaka no azo atao ato. Izay aloha tsy azo aseho. Ilana tsiny aminareo raha ohatra hoe mitady fory ianareo na mitady bibity dia tsy misy mihitsy izany ary tsy azo atao. Fa lesona no atao dia anjarany tsirairay no maka anazy sy mandray anazy. Mba asiako pose dia asiana siramamy kely azafady. Dia efa manisy siramamy kely indraindray azo ireny ohatra hoe misy manao an'ilay tanareo ilay sakafo. Ilay izaho ilay misakafo iny ASMR ny anaran'ilay ataoko iny. Any anaty YouTube any be dia be izany hitanareo. Mbola tsy tsara loatra izany ilay micro ampiasaiko dia izany mba tonga ilay tsy mety. Raha ity micro ampiasaiko ity dia tsy mety atao amin'ilay ASMR fa lasa kely loatra ilay feo dia izay no mampety an'izy fa efa izay izany ilay siramamy kely afangaroko amin'ilay izy fa tsy voatery hoe lely foana fa mba tsindrin-tsakafo kely efa misy sasany kely ataoko any dia mba mijery zavatra hafa koa nareo fa tsy hoe lely foana parivandro akory. Marary eo koa ny lora hoe izay foana natao anatin'ny fiainana andavanandro. Kokoa ndry misy fantany kely azafady zahay sy ny sipaka efa tsy hifankahita efa ho 3 volana dia réunion nefa izay rehefa anao ilay RS tamin'ny voalohany dia ranonaina vetivety vao tonga tamin'ny faharoa velona. Mety marary ve sa mampirafy anazy sanatria aloha ho averiko vakina kely izy fa ohatran'ny hoe tsy mahay mamaky teny koa zany. Za sy ny sipako efa tsy mifankahita efa 4 volana 3 volana. Dia raha voaniona nefa izay nanao RS voalohany dia ilay ranonaina vetivety dia tonga. Tamin'ny faharoa vao velona. Amin'ny ankapobeny aloha izany ny lehilahy ny tsirom-panantenan'ny lehilahy mbola betsaka kokoa mihoatra amin'ny vehivavy. Raha ohatra ka hoe
zay mbola atsasany kokoa zany ny vehivavy raha ohatra hoe isan'andro zany lehilahy te lela dia vehivavy mety indraindray. Fa kosa eto zany hoe ela be zany ianareo roa ohatra tsy niaraka teto dia mety hoe lery koa zany hoe mety ela be ihany koa ny reraka koa izy tany dia mety hoe vetivety tonga le satria mitobaka be le tsironay tao anatiny. Zany hoe tsisy maharatsy an'izay aloha. Rehefa miresaka ianareo mivady aloha dia fadio ny mifanapepo. Ohatra zao eto zao zany lery vetivety tonga le tsironaina dia tsy mahazo tonga dia tesitrin-driry madama izy ito. Tsy mahazo tesitrin-driry piso mety eny tena koa gasy dia tonga zay mbola dia akafy dia efa melamosina be eo. Tsy izay zany ny atao fa miresaka moramora hoe ay tsy manina le zany angelesy eto foana ndondreranga verina izy rapitso so dia tokony rehefa fiondrerana ka izy natao nenlahy koa zany sange mbola tian'le bibity lahy sady ela betsika tsy niresa mba ampiana teny fampientana tsaratsara kely ohatran'izay le izy fa tsy mahazo mifanapepo na lehilahy na vehivavy tsy mananjo anapepo vadiny. Raha vao manapepo ny olona ray ny olon-tiana tadio tsara fa mifantoka ato anatin'le olon-tianao iny ary tsy ho adino mihitsy. Dia izay no mampikorotana ny tokantrano koa indrindra fa ity resaka lelo ity. Ohatra hoe vetivety tonga kokoa ny bibity lery dia eo koa manakena be madama. Tsy izay no ataondria fa fampiresaka moramora nareo roa dia averina indray le izy rapitso. Ohatra ny lahy ihany koa avy eo menimena be le tabaloaka be ranga madama fefa niteraka fa izay ranga tady ary ambadika ary. Ela nge tsy azo iba virjiny isan'andro koa ela tsy maintsy tabaloaka le lalao ny bibity ny lahy isan'andro ka maninona mora i madama manao anazy ato trano ato. Tsisy maharatsy an'izany fa le foro madama mivoaka avao ane ka zazakely zanaka lisany mivoaka avao fa tsy izy akory no tianao tabaloaka be ao tanànao ary na lehibe io na kely io tsy izay le zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia ianareo mankafy. Atao ohatran'izay le izy mba miaraka miadana miaraka manao zao atao ohatran'izay le izy. Ny hoe lehilahy mampirafy dia aloha za fa andresaka aloha fa lehilahy dia tombo fampirafesana fa io tsy fantatra hoe mampirafy izy na tsy mampirafy fa kosa ny ho anareo roa le hoe efa ela izay tsy nihaona dia mahatsara kosa mampiasa hoe kapoty aloha mba hisorohana mety hoe olana ny aoriana any ohatra satria nareo mbola misipa dia mety sao dia misy fiantraikany tsy mazava ny aoriana any dia izay vao manjary lasa mampalahelo. Afaka inona no mahatonga ny bibity lehilahy vetivety minatsaka ny tsirinaina? Ahoana ny lehilahy rehefa misotro jus cola dia malaky mihenjana be ny bibity? Afaka omenao avy numéro anao mba ahafahako mametraka fanontaniana tsara azafady. Ho anareo mila numéro aloha dia tsy dia ilaina loatra le izy satria tsika mifampiresaka eto foana dia tsy izay le fiainana aty amin'ny fiainana moa zany fiainana manokana zany tsy dia ilaina loatra le izy fa mba fampiresaka atsika fanohana ato dia izay ny zava-dehibe. No mahatonga bibity lehilahy vetivety minatsaka ny ranonaina dia lisanoa tsy mahazo manimba vatana. Sy mba vatana lisa satria lisany ihany manimba anazy. Le toaka sy ny sigara dia ahena le izy. Dia mila misakafo tsara ihany koa lisany mihinana desera tsara koa lisany dia mihinana sakafo misy vitamina ohatra hoe misotro ronono, mila voankazo ihany koa lisany. Ny voankazo dia tsara hoe mihinana voankazo tsara lisany ary tsy midika akory lisany mba hoe izay ranga mba te hanana vatana tsara vatana tomaty dia madama tsy omena hanina ao an-trano. Vao mainka koa izy tsy hanaiky amin'ny lahy satria tsy nisy reraka ary izy. Lehilahy ary mpitrefona be matavy be satria mainka helihely satria sina milamina ilay izy dia madama tsy vokisana. Mila mba mena sakafo ihany koa madama fa tsy hoe lehilahy rery akory mivoky. Dia mba mila mikotrana kely koa lisany. Ny vehivavy ange mba tia lehilahy le mba manana le ozatra ireny, mba manana le tratra le somary tratra mba mienjakenjana ireny, mba tia an'ireny ny vehivavy dia mila mikotrana kely lisany. Tsy dia mikotrana be fa mikotrana kely fotsiny. Ahoana ny lehilahy rehefa misotro jus cola dia malaky mihenjana be ny bibity? Ohatra zareo amin'ny ankapobeny ohatra zareo aza dia ny zava-pisotro misy gazy
karbonetra ny ao anatin'ireny, tsy ny cola ihany. Io moa jus zany resahany lisany atao misotro jus cola, tsy ny cola ihany, jus Fanta, jus Caprice, jus rehefa resaka jus misy gazy dia karbonetra ny ao anatin'ireny. Tadio tsara fa raha mihinana an'ireny karbonetra sy siramamy be dia be, afaka manao essayage nge nareo e. Iny cola iny ohatra alefanareo anaty rano le Coca-Cola zany alefanareo anaty lapoaly na vilany dia andrahoy eo ange iny, andrahoy foana iny dia andrasy mandra-pahatonga ny afa-ritra. Dia ho hitanareo fa rehefa ritra iny dia misy marihatra eo amin'ny farany eo. Dia iny marihatra farany iny le fitambaran'ny siramamy tao anatin'ilay jus, la ohatra hoe Coca-Cola. Andrama ange izay zavatra iray. Le jus zany tiako lazainy hoe jus Coca, jus Caprice, jus Fanta. Andrama izay dia ho hitanareo ao izay ny totalin'ilay siramamy. Be dia be siramamy ao anatin'ireny. Ary lehilahy lisany dia tsy tsara amin'ny lisa ilay mihinana siramamy be loatra fa manimba ny lisany koa io. Siramamy sy karbonetra mitambatra sy tolo lisany eo dia avy eo lisany isaky metra mandrezatra foana lisany avy eo. Arary koa ilay vavony, tsy tian'ny vavony zany. Rehefa manao zavatra zany dia mba mila mahalala ny quantité, ilay hoe atraiza ny fetra ilay izy. Tsy atao be loatra, tsy atao kely loatra fa mba ilay atonony dia mety avy eo. Afaka dia inona koa? Mba atao video manaraka indray ny hoe inona no tokony homanina sy ilaina raha hoe vao hanao firaisana ara-nofo voalohany indrindra. Inona tsara kokoa atao ary ireo tokony hovadiana amin'izany. Ahoana ny atao mba tsy mahare marary be amin'io première fois io ny vehivavy no resaka eto. Enarkeripiso indrizany atao hoe mbola virgin zany ndre. Ilay izy dia tsy maintsy marary aloha fa tsy maninona izany. Maharitra 3 andro 4 andro 5 andro eo dia tsy maninona tsisy olan'izany. Fa kosa mila manomana vatana ianareo roa. Ilay lehilahy aloha voalohany indrindra. Indria ianareo roa dia tsy mahazo menatra. Io menatra io nge ilay olana misy izao ilay tany aloha tany ilay hoe tsy tafiditra ilay bibity fa eto ivelany dia tonga. Ka inona moa izany? Tsy mahalala fomba ilay bibity satria mitazatazana fotsiny eo ivelany eo fotsiny. Dia tsy izay ilay izy fa mila manomana ianareo roa. Nisy préliminaire nataoko tany aloha tany dia mila mianatra ianareo roa. Aleo fa hanomana indray sahaka zavatra hafa indray natao zany. Dia amin'izay zany mba hoe metimety kokoa zany izy mba tsaratsara koa satria hitanareo mba tsara ilay manovanova zavatra ohatr'izay. Mba hampiana qualité ilay zavatra atao zany. Mba hatsaraina foana e. Rehefa manao zavatra dia hatsaraina tsikelikely foana ilay izy dia mba dia izay ilay lalam-piainana fa tsy hoe ity foana vary foana maraina atoandro hariva. Vary soa maraina, vary soa atoandro, vary soa hariva. Na ilay vavony ary ve tsy ho tezitra amin'izany. Vary soa misy saosisy maraina, raha pitso indray vary soa miaraka amin'ny kitoza, raha afaka pitso vary amin'anana sy ohatra hoe tetika lasary kely izay nge ilay izy. Dia ohatr'izay koa no milely. Milely ato an-trano, milely any amin'ny dosy, milely any an-gabone. Tsy ilay gabone mampitay be no tiako lazaina akory fa mba ilay gabone ilay mba hitanareo zany ilay tsaratsara iny mba misy lavabo sy ny tariny. Milely any an-dalana, tsy hoe ny an-dalana eny amin'ny tany olona fa nareo aroy azy nge dia efa mahalala hoe aiza ny toerana mba hoe calme hoe tokony mba ahatsara an'ilay mba hoe toerana tokony mba mampety an'ilay fiarahanareo roa e. Dia ho andrety eripiso hoe mila miomana ianareo roa. Ny lehilahy tsara voalohany mba miomana koa zany lehilahy satria sy lehilahy hamaky vody hamaky fory dia mila miomana koa lehilahy satria raha vao tsy hainy lehilahy zany no hoe mampientana an'ilay vehivavy dia vao maika koa lasa marary be ilay satria sady izy mbola virginy, lehilahy koa mbola tsy mahay ilay izy dia marary ilay zanak'olona. Fa ilay izy eripiso tsy maintsy hoe marary satria ilay ao anatin'ny lavaporindreo misy ilay hoe hymen ka tsy maintsy hamaky an'iny ny bibitin'ilay lehilahy dia izay mampatonga ilay izy hoe marary fa tsy maninona io 3 andro 4 andro 5 andro eo ndry marary dia mafaka makaina avy eo. Dia izao ndry izao mbola virginy dia tsara kokoa mba hoe rehefa manambady indry izay vakiana ilay izy dia mba misy mahatsara anazy kokoa. Satria indry izao raha ohatra ka lehilahy miaraka amindry lehilahy tsy fatabeviana avany miaraka amindry dia somary
Iny nefa tsy metretraka vady ndre dia lasa manenina nge ndre very piso kely manenina ndre. Maro ny vehivavy manenina hoe namaky vody aloha loatra izy tsy nefa tsy lasa vady le lehilahy. Izany misy soroana amin'izay fanenena izay dia mba hoe rehefa manambady dia izay ilay izy vao mba atao mba tsaratsara kokoa. Hoe inona izany ny zavatra tokony fadiana, tsy dia hoe misy zavatra fadiana fa mila mianatra ianareo roa inona no tokony atao. Aleo fa hanao video amin'izay fa ny hatreto aloha tsy maintsy hamaly ny resakareo zako satria efa betsaka loatra ilay resakareo atao anatin'ny mesazy dia aleo valiana. Afaka milaza bebe kokoa amiko momba anaranao ve ianao? Ay, ny anarako dia Malalatiana Rosette ny anarako. Dia izay ny anarako. Dia ataonareo inona nefa moa izany ilay anarako. Ato tsika ke fampiresaka fampianarana ny resahantsika ato fa tsy dia hoe inona loatra akory. Ilay fiainana ny andavanandro azy samy manana fiainantsika mianakavy fa tsy voatery hoe fampitsikera hoe iliana dia hitan'iny tsy izay. Lisa zao mijery anahako eo dia tena tia sipitira tena tia lely be ty. Aza mitsara be azay Lisa fa samy manana fiainana ny olona rehetrarehetra. Salama eny eo, salama ho anareo raha izay mandefa mesazy salut kokoa dia afaka tohizanareo ilay izy fa tsisy maharatsy an'izany. Salut, afaka miantso Zavenji, azafady, merci. Eny eo, ho anareo rehetrarehetra hoe te antso anahy koa dia eto amin'ny commentaire eto nareo efa miantso anahy raha ohatra ka hoe misy zavatra tiana ampitaina atao anatin'ny page dia tsy maninona mihitsy fa atsovy amin'ny commentaire fa dia efa milamina malesa. Mahafinaritra be ilay fandarana eny, mahafinaritra be misaotra betsaka tompoko. Misaotra mialoha salama tompoko saika ambany tany azafady indrindra possible ve ny vehivavy efa nanao firaisana rofina mbola te hiverina vierge. Ny lehilahy ve rehefa velona bibidy dia teanao izy sa izay? Sa maninona ho an'ny vehivavy raha ohatra ka hoe efa nilela dia mbola te hiverina vierge. Dia izay aloha dia tsy misy ny valiny. Raha ohatra ndrika hoe efa nilely ao anatin'ny lavapory misy hoe hymen, iny ilay alalana indry hoe mbola virginy indry, somary sachet manify hoditra manify izay ilay izy fotsifotsy izay ao anatin'ny lavapory indry ao. Ka raha efa vaky iny dia tsy hoverina intsony, tsisy intsony. Indray mandeha ihany iny mivaky fa tsy hoe raha ohatra ndrika hoe 10 taona tsy nilely dia lasa miverina indray ilay hymen ao, tsisy intsony. Dia tsy lasa vierge intsony indry na 100 taona ary indry tsy hilely. Ny lehilahy rehefa velona biby dia teanao izy izay sa maninona? Tsy possible aloha hoe nitehile izany le re nefa koa indraindray ihany koa lehilahy izany rehefa mifoha vao maraina ny lehilahy dia matetika tsy maintsy velona foana bibitany ary amin'ny vao maraina iny be dia be ny tahantsirinaina vao amin'ny lehilahy dia tsara kokoa izao mba torohevitra ihany koa ho anareo izay mitady zaza. Raha tsara kokoa ilay amin'ny maraina ianareo izany no hoe milely satria betsaka ny tsirinainan'ny lehilahy amin'iny dia kendrena mba ao anatin'ilay 14e jour dia amin'izay fotoana izay mba tafahoana ny atody sy ilay ranonaina satria mantsy misy fotoana koa kely tsy voatery hoe ho tafahoana satria indraindray mety misy olana ianareo roa dia mba hoe tsara kokoa izany amin'ny maraina ianareo roa manao an'ilay izy dia mba tsaratsara kokoa. Bonjour, bonjour. Eny eo, bonjour daholo eo. Salama. Inona kay ny titran'io hira io dia iza Miraz, merci. Inona ilay hira? Ohatra mbola tsy nahita hira mety mihirahira kely tany ana angamba fa mety tsy hitako. Avereny aloha ilay hira fa mety sendra fantatra ihany izy fa tsy androany ho anareo izay. Ity izao nisy ankizy namana tato nanontany afaka manao publicité ve? Dia hoy izy mantsy anazy eny. Ho anareo izay te hanao publicité ohatra tsy haiko izay publicité tianareo atao dia tsy maninona mihitsy. Malalaka amin'ny page-tsika dia afaka alefanareo aty ilay izy hoe ianareo izany namorona ilay izy dia afaka alefa aty fa tsy hoe zavatra ilay an'olona indray ny partagenareo aty. Mamorona ianareo ohatra hoe sarinareo ohatra tianareo atao ato tianareo be mpijery ilay izy dia tsy maninona fa izao le fory sy bibity dia tsy azo apotra aloha izay dia efa miteny azy tsy azo atao ilay izy. Aiko nareo koa zafedy atao hitanareo mila atao aloha forinareo izay jery bibity. Raha te jery fory sy bibity ianareo dia ary anatin'ny be dia be any amin'ny Google any.
miditra amin'ny cam 4 ianareo any be dia be any. Dia afaka mahita force bibity isan'andro anareo tsisy olana mihitsy fa ato resaka torohevitra no ataontsika ato. Dia zay zany ry puisque raha ohatra ndreka hoe mila mba afaka manontany ve? Eny eo anareo zany ohatra te anontany tsy manina fa mipetraka foana le fanontaniana dia tonga dia apetrao le izy fa tsisy olana mihitsy fa tsisy bedy. Coucou, mahafinaritra mba tiako anontaniana hoe le momba le firaisana amin'ny lehilahy misotro toaka. Lasa tsisy feo ny vehivavy rehefa milely fa inona ny antony? Nanomboka amin'ny toe-jaza 3 mois za dia mamy matetika izy nefa tsy manaiky izy raha tsy milely. 4 mois ny voaka amin'izao, inona no mety ho voka-dratsin'izany ka aiza? Ity toaka lesany ity aloha, io zao dia voapirofo fa lehilahy mbola tsy vonona hiditra tokantrano ny antony io. Dia izao foana no teneniko andrio ry tovovavy kely ry tovovavy mipingapinga. Ndry aza mieritreritra za mihitsy hoe ho lasa vady ndry lehilahy indra mbola latsaka 5 taona. Ity zao dia za mino somary toky fa io lehilahy io mbola lehilahy tsy vonona ny any ambady. Raha lehilahy vonona ny any ambady tsy andany andro andeha hisotro toaka lava, tsy hoe mbola hilely lava madama nefa izy efa dizina any amin'ny lalana tokony alehany any. Mba fantatrareo hoe fa io toaka io dia mahatonga ny zazakely lasa bala maso, lasa gila maso, njola maso. Noho izany rehefa fantatry lisany le vehivavy hoe be voka dia mba mila zany lisany somary kalma kokoa. Ny vehivavy aloha hoe ilain'ny vehivavy ny lela satria mba misokatra ilay tranon-jasy iny tsisy maharatsy anazy. Fa ilahy efa misotro toaka be ary dia oka aloha simba kely le vadiny ilahy, indrindra fa le zanakely ao anatiny eo e. Dia ito izao mijaly madama ty vokatry nataony ilahy. Mba tiako anontaniana mba firaisan'ny lehilahy misotro toaka dia izay. Lisany rehefa misotro toaka be loatra lisany dia tsy azo atao le hoe andeha hilely indray zahako. Madama mijaly le zazakely. Ary izy izao dia lehilahy mbola tsy ao anatin'ny vonona hiditra tokantrano izy tafiditra dia izao mijaly madama. Dia izay voka-dratsiny izay. Indraindray ho lasan-jola maso le zazakely satria tsy nafeo voky toaka loatra. Fa kosa izany ho andriaky ry madama kely dia courage foana ho andria fa tsy maintsy vita andria foana io. Dia aza kivy foana fa vita foana io. Ary ndry koa dia aza dia manaiky izay ny zavatra tsy mety ihany koa. Le manaiky be fahatany ny zavatra tenenin'ny lehilahy. Ny lehilahy dia mila vehivavy hoe manamaha izy azy. Tsy hoe ndry koa matanjaka be ohatr'izay zany tsy izay le izy fa mila hoe mba mahay inona moa zany? Mahaleo tena, mijoro amin'ny maha izy azy. Raha mijoro amin'ny maha izy andrindry dia ho hitandry tsara fa ny lehilahy dia vonona foana, malaina hisaraka amindry ary izy. Dia tsy voatery ndry tsy hanaraka izay tiany tenenina foana, tsy azo atao izay manaraka izay tiany tenenina izay fa mana fanapahan-kevitra indrindra. Dia ny olanareo roa zany eto mila mifampiresaka. Tsy rehefa le mamo izy zao mamo izy zao eto. Rehefa afaka ny torimaso, rehefa afaka ny mamo ohatra hoe raha pitso maraina dia miresaka amin'ny lamina ianareo mba ho fandriana, safosafondry izy dia pitsipitsihindry moramora izy dia omendry mifihindry moramora izy kalainy zany dia mifanazava amin'ny lamina ianareo hoe inona lesy zany no tokony atao. Ny zazakely ange lesy sao dia simba ny zanakantsika sao dia mba tokony hisotro toaka kely fotsiny na atao be dia be. Dia ny toaka ho lazaiko anareo fa manimba masony zazakely noho izany ho an'ny lisany dia ny ihany ny vehivavy. Mba ninona ny vehivavy tsy misy feo rehefa milely dia inona ny antony? Dia efa nisy video nataoko tamin'io tany aloha tany aloha fa mbola averiko zany hoe maninona ny vehivavy ny tsisy feo. Amin'ny ankapobeny ny vehivavy tsy maintsy hoe misy feo foana rehefa milely zany satria midona ary amin'ilay lavabory ary bibitin'ilay ry dia mampientana vehivavy fa manila izy lasa tsisy feo tampoka. Dia nanino?
raha ohatra aloha ka hoe misy zany karazam-behivavy tsy misy feo ohatr'izay fa vitsy fa ny ankamaroany tsy maintsy misy feo ka raha ohatra zany ka tia lisana zany le vehivavy lasa hisy feo dia mila miketrika ianareo roa miaraka mihitsy. Voalohany dia menatra ianareo roa aoka izay le menatra hoa rehefa mpivady tsy mahazo menamenatra zany dia nareo zao misy resaka ny alohan'ilay commentaire le hoe tena ohatra menatra be rangahy izay tena vadiko hoe tena andao ilely ka izay aloha zany ianareo roa manana ilay kilalaom-pitiavana tsy voatery tonga dia teny be azy andao ilely fa ohatra hoe manana teny pitiavana tsaratsara kokoa nareo ohatra ankoatran'izay vetrerio dia ohatra hoe fampisarima ianareo na ohatra indray milalao nono ohatra indray milalao molotra ohatra izay ilay izy fa tsy voatery teny koa indray andao rangahy ilely tsy izay ilay izy raha ohatra moa ka hoe efa izay ny resaka reo taloha dia tsy maninona izany fa raha ohatra hoe ka tsy izay ilay resaka reo taloha dia mba afaka hoe atao mba zavatra hafa indray izany fa tsy voatery izay foana dia manentana aho manantena aho fa ho ankasitrahanao zavatra mitondra voka-tsoa ho an'ny pejinao ireo voalazako tetsy aloha. Somary lavalava salamako bôze mpanabe tanora aho ary noho ny antony arak'asa sy fianarana dia mihaino ary manadihady ny zavatra zarainao eto amin'ny pejy ity amin'ilay zakana tsara ilay torohevitra satria sady tsy masika ianao no tsy vulgaire tsy mianiany koa anefa manaja olona tohizo ary amafiso ny fiteninao no sady malefaka azoko ny dikan'ilay makiasy satria io no mampiavaka anao kanefa koa hiarovanao ny identiténao teny malagasy ranoray ataoko fahitoiza ampirisiako ianao ampiasa voambolana avy any amin'ny faritra hafa izay mahalaza bebe kokoa izay tianao ambara fohy sy voafintina ny fampitana 5 minutes satria izay ihany no zakany meganay na mbola latsaka aza vao maika tsara accessible ny fanazavana na dia tsaratsara kokoa raha tahanana ara-tsiantifika fa hatreto aloha raha ny commentaire dia mandray daholo ny rehetra tsy fantatro raha nandalina manokana ilay loha hevitra entinao ianao na misy manam-pahalalana manampy anao hitako fa raha an'olona avidavitra ianao dia mila tohanana mafonja kokoa ara-tsiansy kolontsaina raha mety aminao dia vonona hifanolo-kevitra aminao aho kiana misy fomba fampitana kianiko mahakasika ny masturbation ny filazana indray mandeha isan'andro safidy iray dia mety hevitra io fa tokony ampianao koa hoe raha mbola tsy tonga aminao ilay izy dia aza andramana tokony manome safidy maro foana ianao fa tsy terena be hoe tokony indray mandeha isan'andro toy ny ilazanao hoe raha mihoatra ny indray mandeha dia mila manantony dokotera safidy roa raha mbola tsy mitranga safidy 3 dia aza terena raha miseho dia fantatrao ny tokony atao satria tsy tokony ho terena ny tanora miala sakana dia mety miaina an'izany ho toy ny lalam-piainana na tanjona andrasana ka raha tsy miseho na miseho aloha loatra na tara aloha loatra dia miteraka culpabilité ho azy ireo sosokevitra tokony ampianao hoe plus 18 ans ao amin'ny pejinao mba hiarovana tena satria ianao dia ampahafantatra mialoha fa ho 12 taona ny pejy tokony ampianao io akaiky ny anaran'ny pejy hoe composé rehetra kilalaom-pitiavana na teny manambara fa ilay pejy dia ho an'ny olon-dehibe mba hampazava azy amin'ny rehetra mba valio hoe voaraiko ilay hafatra rehefa voavakinao misaotra tompo izao dia vonona fiaraha-masa raha toka ankasitranao izany misaotra tompo manantena ao fa
ankasitranao zavatra mitondra vokatsoa ny pejinao ireo voalaza teo aloha. Dia mankasitraka ny namana na efa misy rehetrarehetra dia mafonja tsara ilay izy dia ho anareo rehetrarehetra ihany koa mino fa namarika tsara ilay izy dia misaotra betsaka ho anareo. Eny ary aleo zany fa hovaintsika ireny pejy ary izay zany mba mahatsara anazy kokoa dia mba hoe natao an'ny olon-dehibe ihany zany ilay izy. Kanefa zareo ity ihany koa isika rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny tanora vao miala sakana. Tsy ny tanora moa zany ny ankizy vao miala sakana no ilaina hoe mandray an'ilay hevitra fa aleo fa ho ataontsika ilay izy. Ho jerentsika indray zany ny fanontaniana manaraka. Ilay megalo hitanareo indraindray le resaka ange somary lavalava loatra le resaka dia izay mampatonga an'izy hoe izay mampatonga an'ilay izy somary elaela vao tapitra fa zany hoe aleo zany ezahana mba hoe atao fohifohy zany le izy ezahantsika atao fohifohy ihany le izy dia amin'izay zany mba hoe mahita tsara ny rehetrarehetra. Fa ilay izy koa moa arakaraka ilay zavatra tantarina sy ny zavatra misy fa mankasitraka ianareo ihany koa mba hoe mandray ilay fanapahan-kevitra, mandray ilay soso-kevitra dia mba mandray ihany koa indrindra fa ny tanora malagasy rehetra. Afaka milaza bebe kokoa amiko momba anareo ve anareo? Afaka milaza bebe kokoa momba aminareo ve nareo? Ho anareo izay te hahalala momba anahako moa zany ka itsika atao anaty pejy dia ifampizara ny manta sy ny masaka fa tsy hoe ifampijery an'ilay fiainana ny andavanandro rehetrarehetra. Aleo za fa ampiako zany izay. Alao présentation zako momba anahako zany satria izay ny hoe tianareo fantatra dia ataontsika ilay izy any aoriana anatin'ny pejy any. Zany akory tsy midika hoe raha mahafantatra anahako ianareo dia andeha ho any aminay hoe jery anazy fa ary ny trano misy anazy tsy izay tsy iona aminareo zany mihitsy zako. Tsy iontsika. Tsy miontsika na hoe tsy iona tsy izay akory fa mafampafantatra kely fotsiny ato anatin'ny pejy ihany io fa tsy hoe tonga dia iona be tsika na ohatr'izao dia tsy izay aloha ilay izy. Mba manao ahoana ny milely andry dia mandana dia ny hoe ny milely anahy moa zany ity raha ohatra hoe lahy ka mila vady dia afaka maka vady dia afaka milely. Izay ny vahaolana. Composé rehetra. Ny vehivavy hota ihany ve ny be fontaine sa misy taille fine? Amin'ny ankapobeny ny vehivavy ngeza no fontaine fa kosa ny miankina ny fahaizan'ny lehilahy. Raha ohatra ny lehilahy ka mahay milalao vehivavy dia afaka lasa fontaine ihany koa na kely aza ilay vehivavy fa tsy voatery hoe efa ngeza ihany dia be rampoly ka tsy voatery hoe izay fotsiny angina atao an'ilay izy tena anao fontaine ary angaha dia lalao an'ity foana tsy voatery hoe izay ilay izy mba afaka afangaro ato sy ampiana karazana tsindrin-tsakafo be dia be koa ilay izy fa tsy voatery hoe fontaine foana koa. Salamindry mahay miresaka tsara anao eny misaotra betsaka tompoko mankasitraka anareo bonjour daholo dia misaotra anareo daholo sa mba te hinono foronao fa minono. Dia tsika moa zany eto mifampiresaka mifanora izay moa zany no resakintsika eto. Salundry ahoana aky no atao raha te ahay an'izandro mba ampianaro aky dia efa nisy vidéo nataoko tany mba manisa andro dia aleo fa ho averiko indray ilay izy satria tsara ho fantandry vehivavy foana ilay satria ilaina amin'ny andavanandro dia amin'izay ndry piso mba hoe mila mitandrina indrindra fa ny vehivavy manambady dia aleo fa ho averiko indray ilay izy aky piso tsy manina fa ho averiko indray ilay izy. Bonjour, mba misy question kely manidika anako izay. Le olona miaraka amiko ao mampirafy be
miteny marary foana, manilikilika sady mampirafy, dia tsy azoko nefa rehefa miaraka izay dia tena lasa le message teo. Loza. Lasa le message teo. Lasa le izy teo dia tsy hita tampoka. Ka aloha fa karohana kely indray ilay sao dia mba hoe lokolofa jerena indray ilay izy a. Salut, tena lasa lavitra ilay izy dia tsy hita intsony. Ka ialana tsiny fa efa lasa lavitra ilay izy teo dia tsy hita indray ilay izy piso kely fa ilay izy teo moa izany ilay hoe mampirafy be fa raha ny fijeriko ilay izy teo izao dia ilay lehilahy maditra. Ka mino fa io lehilahy miaraka aminy mbola latsaka ny 25 taona. Dia ny tiako atolotra ndraiky iry piso kely ty lesika efa miverina ka. Io ihany fa miverina. Alaloha atao screenshot. Bonjour, mba misy question kely manetikitika anako izay. Ilay olona miaraka amiko hoe mampirafy be, miteny marary foana, manilikilika sady mampirafy dia tsy azoko anefa rehefa miaraka izay dia tao nonono ihany anahy. Dia ny tiako anontaniana hoe raha fihetsiny andavanandro ohatrany tsy tia anahy kanefa ny anahy nonono dia izay no anontaniako hoe tia ve izy sa tsy tia anahy sa ny lehilahy afaka minono ny olona tsy tiany koa. Lehilahy afaka minono ny olona tsy tiany. Dia tsara ho fantatry ndriaka iry piso kely fa ny lehilahy dia tia milely. Na vadiny io, na tsy vadiny io, na mpiasa tranony io, na vehivavy mama saosy io, rehefa forom-banaka eo dia mazoto foana izy. Izay aloha dia zavatra adalan'ny lehilahy izay. Dia ho andry izao eto efa hiaran'ny fampirafesany ndry eto efa hiaran'ny teny marary ndry eto dia efa izany no miatra amindry. Mbola mpisipa ianareo mpisipa ve nareo ty aloha? Raha mbola mpisipa ianareo ty dia ny tsara ho atoloko andreo elao tany. Mbola mpisipa raha zao ve nanaovany andry? Maika fa raha mpivady ito aloha raha hoe mpivady dia ny andry izany be indrindra mijaly indry eo. Fa raha mbola mpisipa zao ianareo roa hoe manao an'ity adalan'ity ilay lehilahy dia elao tany satria hijaly indry rehefa hanambady eo. Raha ohatra moa izany ka hoe mpivady ianareo ilay lehilahy manao an'ireto toetra ratsy ireto, mampirafy sy mamono sady izao ny ataony dia tsy afa-manoatra indry fa tsy maintsy miaritra trèfle. Nefa ny zavatra rehetra manapetra daholo. Ka noho izany ity izao hoe mampalahelo indry eto ka tsy maintsy hoe mila manao fambibatontra izany indry. Izay foana ilay teneniko indrindra fa ho an'ny tovovavy malagasy mialohan'ny pingapinga hiditra tokantrano tsy maintsy vehivavy mafiloha indry. Amin'izay indry raha ohatra ka manambady lehilahy tsisy saina dia afaka misaraka dia samy manao ny fiainany. Ka ito izao mety ohatra hoe sendra raha manambady izao indry eto dia mampalahelo ny mahazo andry. Fa ito aloha dia tena mafy ny mahazo andry ary be dia be ny vehivavy hiaran-tsindry azo lena ohatran'izao mahazo madama izao. Eto izao izy miteny hoe minono foro ilay lehilahy dia raha izany ohatra indry dia tsy manaiky ako satria hiarany angatra ao ianareo roa rehefa ela satria anangatra ao mibidibidy sy ny foronareo. Fantatry indry izao mihitsy izy mampirafy any ambadika any dia tsy tokony atao ilay minono fory satria tsy maintsy misy singa kely tafiditra any ho any amin'ny tranon-jaza indry ihany koa raha ohatra hoe mbola hiteraka indry dia tsy maintsy hiarary ny ray aminareo roa dia hifamindra avy eo. Dia rehefa harary eo ianareo roa dia avy eo lasa resabe ilay izy dia mampalahelo izao ny mahazo ny rakala kely eto. Dia tsy reraka foana ako miteny ho an'ny tanora malagasy indry aza maika aloha loatra indry ary tsy mihaino lava ny zavatra resahan'ny lehilahy hoe tena avy eo time indry dia rehefa miteny izy rehefa hitandreo mampalahelo kely tsy mahazo malahelo lehilahy izany mihitsy indry raha tsy rehefa vady indry izy.
indrindra moa fa raha hoe milely dia hoe io le rehefa mbola manjoko ohatran'ny akoho voakapoka fa hoe te lely izy nefa indray tsy manaiky. Raha tena tiany lehilahy dia manaja ny safidiny vehivavy ary mitady ny tombontsoa anareo roa voalohany indrindra dia mitady fomba izy hikarohana hoe inona no tokony atao ahatsara ny fiainanareo any aoriana any. Izay no atao hoe lehilahy tena tia. Ary lehilahy rehefa tena tia dia mahay mifanoroka. Aiza lisany? Ka vitan'izany fotsiny izy ity. Tsy ampy izany. Bonjour, mba saika antany azafady hoe azo atao ve ny manao RS eo amin'ny vody sa tsy azo atao? Ity moa izany efa miverina ilay fanontaniana dia avy boribolikana. Raha tsara kokoa dia tsy azo atao ilay satria ny lava-body mamoaka tay. Ny bitindry ampidirinao ny bitin'lery dia tsy dia tsara. Fa raha ohatra ka te lely amin'ny lava-body tokoa ianareo dia misy fitaovana fanadiovana lava-body any amin'ny dokotera dia diovina tsara ilay izay vao ampiasaina. Efa misy menaka fampiasana ihany koa dia mividy menaka ihany koa fa tsy maisatra be iny atao dia vao mainka arary koa ity tsy nay be. Ho an'ny tovovavy mbola hoe vao hiteraka dia aza mipingapinga hoe ilely amin'ny lava-body tsy azo atao izay. Ho an'ny vehivavy lehibe efa tsy hiteraka intsony tsy maninona izany fa afaka atao ilay izy. Salama tompoko azafady saika mba misy zavatra tiako angatahana fanampiana amin'ny madama azafady raha azo atao mahakasika ilay lohahevitra ataonao. Fanampiana mba saika misy zavatra tiako angatahana fanampiana madama azafady raha azo atao mahakasika ilay lohahevitra ataonao. Ilay lohahevitra mipejy ve? Ny lohahevitra atao mipejy amin'ny ankapobeny dia ho an'ny tanora malagasy. Tsy ny tanora izany fa ny tanora vao miala sakana. Satria aty miala sakana ny ankizy lasa mafy loha mamaly ray aman-dreny be famaliana. Tsy te so milay be olon-dehibe nefa mbola tsy hisy saina. Pingapinga daholo ny vehivavy na lehilahy koa mbola mola be daholo nefa ilay saina mbola tsisy. Dia izay ny torohevitry ny ato amin'ny petritsika mba hanoro ny tanora, ny tovovavy, ny tovolahy mba handinika ny hoaviny. Izay vao hiditra ny fanambadiana. Kokoa ndry saika mba mahita mahabenono aky ankoatran'ny chirurgie. Merci. Mba aza avoaka ny anarako. Mba ahoana ny atao mahabenono? Ilay mahabenono aloha zareo iny nge efa karazo e. Raha anao plastique chirurgie izay ihany ny vahaolana fa raha hoe vidividy menaka izany dia tsy dia tsara loatra ihany koa ilay izy. Fa ny hoe ny olona be nono dia na hoe kely nono iny efa natoraly iny. Efa karazo avy any amin'ny ray aman-dreny ihany ohatra hoe efa be nono ny fianakaviana dia be nono koa ny olona tarehy. Somary fisapisaka ny fianakaviana dia fisapisaka daholo koa ny vehivavy. Dia ohatr'izay koa ny vody. Efa ohatra bebe ianareo ohatra bebe vody dia be vody koa ndry. Fisafisa-body ohatra bebe dia fisapisa-body koa ndry. Ka na hoe be vody ndry na kely nono ndry piso dia tsy misy olana io. Dia tsy misy olana mihitsy raha ohatra hoe be nono ndry na kely nono fa mahaiza mivaly izay zavatra misy eo amindry fa tsy misy olana mihitsy izay piso kely. Ny mankafy ny zava-misy eo amin'ny ananandry izy izay ny zava-dehibe. Salut ndry milay be ny fandaranao fa saika mba anontany aho hoe inona kay no mahatonga ny lehilahy tena tera-tsemboka be rehefa manao. Tsy hoe isaky ny manao dia ohatr'izay foana fa indraindray ihany. Kotrana angena daholo e. Na indriky koa range tera-tsemboka fa tsy hoe lehilahy ihany. Amin'ny ankapobeny koa dia aina no mivoaka ao, ain'ny lehilahy no mivoaka ao. Izay no itenenako amin'ny lisany hoe ilisany inge mizesta be hoe izay ary mandavaka be ary miaraka amin'ny bozy ketaka kialanina nefa lisany tsemboka. Aina no miala ao amin'ny lisany hoe dia manino ilay sy raha atao amin'ny olona anankiray manao kelikely tsaratsara mahafinaritra ny saina fa tsy maimaiky be ary. Tsisy tombotsoany amin'ilay izy ange. Ny ain'ny lisany reraka eo avy eo ary efa amin'ny fotoana hoe
tena ilana le tsirinaina tokoa rehefa hanambatsy teraka eo lisana avy eo tonga saina tena ona zany tokony tsy de tara loatra amin'izay fotoan'izay. De iny moa zany hoe efa tsy manino zany raha hoe tera-tsemboka zany lisa efa natoraly iny efa tsy maintsy izay foana fa mba tsara kokoa mba hoe vehivavy miaraka misy hoe madama ihany de zay le izy fa tsy misy olana mihitsy zany. Est-il possible de discuter avec vous? Eny eo hoan'ilay izay te discuter de tsisy olana mihitsy fa tonga de apetrao ny discussion anareo. Salama tompoko mba saika haka toro-hevitra aminao raha mba mety za lehilahy en deux rehefa manao firaisana amin'ny vadiko za de vetivety kely tsy ampy 3 minutes de tonga ny anahy nefa le vadiko mbola te anao mbola tena anaty mankafy le vadiko de tezitra foana izy hoe fa maninona manao an'izany le izy nefa tsy mety mienjana intsony ao aoriana firaisana voalohany iny fa mila toro-hevitra tompoko mba atahoana no mandeha lalaka atahoana sao de mandeha lalaka ao amin'ny vadiko le izy tsy afa-po mihitsy de io zany olana lisany io a lisany ihany ny antony zany satria lisany tsy mikarakara vatany tsy mikarakara vatany lisany aleo fanao vidéo azay ary za ezaka kanao vidéo azay fa androany aloha mbola tsy afaka manao vidéo aloha fa ianareo fa fiainana nge sahirana efa ho apetrako izay vidéo zay de izao aloha ny atao lahy vetivety tonga ho anareo anankiroa aloha ny mpivady tsy mahazo fanakihana zany ho na lehilahy na vehivavy tsy mananjy fanakihana sitry nareo roa raha vao manakihana ny ilany de tsy maintsy marary foana ilany avy eo de io zao tezitra zao madama de matahotra lahy andeha mitokodina any izy ka ny ataony lahy voalohany aloha lahy raha mpisotro toaka be ahenao le toaka mampalemy taolana io malemy taolana lahy ambon'izay koa lahy raha mpifoka sigara de mba ahena le izy ny sigara be lahy iny maimbo sigara ny vaviny lahy mangidy de kamo be koa madama nora de rehefa eo amin'le tonga le biby le ranonaina de esorina aloha le biby tsy tonga zany de alefy azonina zany esorina moramora le ranonaina de ohatra ity zany le biby de somary tapenana kely ohatry zao eto amin'ny lohany eto de andrandrasana kely somary ahodina kely ohatran'izao andrandrasana kely eo de somary ohatran'ny manao very tadidy zany lahy ohatran'ny hoe tsy milely de avy eo iny tsy maintsy miemotra avy eo de rehefa miemotra le izy avy eo de afaka ampidirina indray avy eo de zay no vahaolana hoe afaka atao amin'izay de afaka mbola mitondra indray izy fa natelo tsy voatery hoe telo minitra fa afaka tohiziny lisany indray le izy avy eo. Salut mba hiresaka kely azafady eny eo ho anareo izay hoe te hiresaka de tonga de tohizo le izy fa tsy misy olana mihitsy misy vokatra ratsy ny fanaovana firaisana amin'ny vody ary raha latsaka any amin'ny vody ny tsirinaina mba misy fanazavana ka latsaka any amin'ny lavabody ange tsirinaina lisany de tsy ho be voka zany le zanak'olona le ka misy tranonjazo tsisy any loha ny voka-dratsiny fotsiny de hoe ny lazaina fa ny lavabody de tsy natao apiditra fa mamoaka ny lavabody rehefa zatrazatra amin'ny foana koa lisany de manjary lasa misy voka-dratsy le izy avy eo fa mba tsara fotsiny zany hoe raha ohatra moa zany lisany ka hoe tena lehilahy mpakafy lehilahy zany de tsara manantona dokotera tsisy mamenatra zany ho tsy mamenatra makany amin'ny dokotera de manazava milamina izay roa lahy mpifankatia be dia be ingany manaraka vaovao rano vaovao any ivelany ihany ianareo tena misy mihitsy lehilahy anankiroa ohatray mpaka hoe mifankatia zareo de mankany amin'ny dokotera mihitsy ny dokotera manoro hoe amin'izao lisa milely amin'izao lisa tsy mety tsy milely de azavaindry zareo mihitsy le izy de mba ohatr'izay koa zany nareo raha ohatra hoe lehilahy samy lehilahy zany lisa miaraka de mba makany amin'ny dokotera fanazavana zavatra misy de ny dokotera mandama mamprograma lisany de tsy misy olana mihitsy zay fa raha ohatra lisa ke maky vody fotsiny de zay raha amin'ny lavabody ny tsara fa anteritery de ataotao fahatany any simba ange le zanak'olona hipotsaka eo koa tsy nainy nefa rano de manjary mampalahelo izy fa raha hoe tena hoe lehilahy samy lehilahy zany miaraka de tsara manantona mpitsabo de mba zareo no afaka hoe mba
manoro zavatra tokony atao. Bonjour 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 mba saika antany kely azafady. Eny ho anareo mana fantaniana tonga dia petrao ilay fantaniana fa tsy misy olana mihitsy kokokoko. Aleo idirako MP mihitsy ndre ary alako tsiny kely azafady mba atao hevitra mba mahaliana moa zavatra zaraindry ato amin'ny FB ireny ary anatin'ny olana kely tsy dia mazava amiko za zao ka zay no mahay anahy miditra MP. Dia ina zany ilay fantaniana lato miditra MP lato mba liana anahy moa zavatra zaraindry ato amin'ny FB ireny ary anatin'ny olana kely tsy dia mazava amiko za zao. Zay no nahavy anahy miditra MP. Ianareo tsy dia mazava loatra zany izy fa ho anareo mandefa MP zany dia misaotra betsaka anareo mandefa message anatin'ny MP mankasitraka anareo fa tsy misy olana mihitsy. Dia ho anareo mana fantaniana tsisy olana tonga dia vapetrao ao fantanianareo fa vakiko miadana io ilay izy. Salut azavao ary loha ny teninao hoe laingapora raha tena mahay ianao. Dia indray zany arakarakara ihany izy avy eo. Ahoana no ibloquena anareo fa mbola tsy ampy taona 5 ans. Ho anareo izay hoe te ibloque ny page dia misy soratra hoe ery ambony ery aloha misy hoe follow dia sora-pitsary fotsiny apitsery ilay hoe unfollow dia afaka tsy mahita notification intsony ianareo amin'izay fotoana izay. Dia ho anareo ihany koa zany raha ohatra tsy tianareo ilay izy hipetraka aminareo dia afaka mibloquer ihany koa nareo misy soratra izay unfollow ery ambony ery dia pitserinareo ilay izy dia eo nareo no manapoitra ny unfollow dia amin'izay tsy maharay notification intsony nareo avy eo. Azafady tsy azoko ilay hoe afaka mitsofoka ny bibity raha tsy mandoa ny any anaty ilay video tamin'ny lahady mba mangataka view azafady. Tsy afaka mitsofoka bibity raha tsy mando. Tsy afaka mitsofoka ilay bibity raha tsy mando ny any anaty. Ka zay nge fomba ahoana moa zany ny ampidira lisany an'ilay bibity nefa mbola maina ilay fory. Ilalao nge natao lisany eo antony ihany koa nge dia manjary lasa simba ilay vehivavy marary nge io mba mila atao malamalama tsara zany izy mba atao mandomando ilay fory zay vao ampidirina ilay bibity dia manjary lasa simba ilay zanak'olona lasa marary dia lasa tsy mety intsony izy amin'ny manaraka satria tsinona tsy mbainy elahy tsinona voroniko. Dia mila mianatra zany elahy eto satria elahy zao mbola tsy mahay an'ilay izy dia ilay zanak'olona koa hijaly miaraka amin'ny elahy avy eo. Mila mianatra elahy momba ny atao hoe préliminaire efa misy vidéo tany aloha tany nataoko dia mba mila mianatra koa zany elahy manao ny point G dia amin'izay mba mianatra eo nareo aloha satria mampalahelo mijaly ilay zanak'olona rehefa avy eo. Salut mba omeo saika mba hanontany aho hoe ilay vehivavy tsy virgin intsony anefa izahay tamin'ny nanao firaisana dia mbola nandeha raha tsara marina fa tsy raiky ilay izy. Io aloha ny ahalalana ny vehivavy hoe mbola tsy virgin dia ilay atao hoe hymen. Hymen ilay sachet manify ao anatin'ny lalan-jasan'ny vehivavy ao dia iny rehefa vaky iny dia izay no atao hoe tsy virgin intsony ny vehivavy. Dia laza izy hoe ny vehivavy tsy virgin intsony nefa izahay tamin'ny nanao firaisana dia mbola mandeha rà ilay izy. Ka raha ohatra hoe virgin ohatra ilay vehivavy 3 andro 4 andro dia taorian'io vao hoe mandeha rà dia possible nge zany mbo ilay izy zany tsy ilay raha mivoaka ny tena important hoe virgin ilay vehivavy fa ilay hymen elahy namaky an'ilay sachet manify ilay hoditra manify tao anaty lavapory izay ilay izy fa tsy ilay raha hoe io fa mivoaka raha. Ndraindray kosa ilay vehivavy hoe tonga fotoana tamin'izy io tonga fotoana lisany no lelo dia io fa nandeha rà. Ndraindray koa ohatra ho an'ny vehivavy manao stérilé ka raha ohatra ka hoe milely indray izy nalana ilay stérilé tao anatin'ilay vehivavy dia avy eo rehefa milely dia lasa misy rà tampoka rehefa ao aoriana kely eo dia ohatr'izay ihany koa indray efa normal be nefa tsy misy olana io fa
efa zay foana le izy mba misy somary misy raha kely satria mbola vehiverina normal ilay tranonjaza ao dia tsy misy olana iny fa mbola veriko foana hoe tsy hoe raha vao hoe mbola hoe tsy maintsy mandeha raha zany le izy rehefa verzia le vehivavy tsy le raha mivoaka no tena important fa ilay ela namaky an'ilay hymen tao anaty lavapory. Salut, mba omeko astuce fitazomana ranonaina elaela vao tonga ankoatran'ilay vidéo anao hoe sakafo sy ny sisa. Ka ina zany ty lisany atao? Lisana mila mitsabo tena, mitsabo vatana, mikotrana tsara, izay ihany ny vahaolana. Fa tsy hoe lisany koa faly anao revy be dia avy eo koa mampijaly madama koa avy eo. Lisany ange tsy robot olombelona ange lisany aza mieritreritra mihitsy ny lisany hoe izay mantsy ny akamaroan'ny lehilahy rehefa atao anaty fahatandrona izy dia manara-po be hoe tena zany rangahy bandy anao revy miaraka amin'izao vehivavy zany fahafinaretana manam-bola koa dia lasa tsipitsipy mena daholo io vehivavy rehetrarehetra mila vola io ndao indray rangahy fa ho hitalahy tsara fa raha tsy manam-bola eo ela raha pitsy ela tsy manam-bola miala daholo ireo vehivavy rehetrarehetra tsy handeha hilalolalo amin'ny bibitiny ela ohatran'ny olona tsy fantany ela avy eo dia inona atao lahy ny didilova noho izany ho an'ny lisany dia tsinjovy ny ao afara, tsinjovy ny ho avy. Ho any ela zao eto ilay mila astuce ela hoe ankoatran'ny sakafo sy ny rehetrarehetra mila sakafo matanjaka mampatanjaka ny vatana ela zay ela ange vao hikotrana ilele. Teo aloha teo zao maninona ny tsemboka be le lehilahy zay zao le resaka teo aloha teo ka aina ny voaka atao anaty bitiko aina ange ny voaka iny normal be zany dia elahy zao ohatra mitetika hoe amoaka aina ao anatiny elahy nefa elahy tsy mieritreritra ny hihinan-kanina sy tsy mieritreritra anao régime fomba ahoana moa zany izany mila manao régime tsara vatana elahy dia milamina tsara avy eo. Fanontaniana manaraka ny antony mampamisy raha maniriniry kely eo amin'ny lava-body. Salut, mba afaka hazavaina hoe ny antony mampamisy raha maniriniry kely amin'ny lava-body? Inona ilay raha maniriniry kely? Volo ve? Mbola tsy mazava tsara izany ny fanontaniantsika eny. Antony mampamisy raha maniriniry kely eo amin'ny lava-body? Inona ilay maniriniry kely eo amin'ny lava-body? Inona izany ilay izy? Izay indray izao raha ohatra hoe volo aloha dia hoe tsy izay fa raha ohatra sao dia hémorroïde izay izao ny maniry any amin'ny lava-body. Ny hémorroïde somary tandrakely mivody kely eto amin'ny lava-body dia tsy maintsy mankany amin'ny dokotera hodidiana esorina ilay izy. Fa eto izao ohatra mbola tsy mazava tsara ilay fanontaniantsika. Manareo mametraka fanontaniana dia mba atao mazava tsara ilay izy dia mba tonga izany dia mora valiana ilay fanontanianareo avy eo. Bonsoir vehivavy ilay manoratra bibibitin'ilay vatiko ohatran'ny tsy dia marakatra nenahy satria izaho lalipory be dia tsy misy hoany mihitsy rehefa milely raha tsy miakatra eo ambony aho dia tsy akarary colonne vertébrale tsy akarary colonne vertébrale ve izany? Ny hitako fa makarary lamosina ihany aho indraindray nefa tsisy filinina aho raha tsy io no ataoko fa raha ahoana ny excité an'ilay lehilahy fa tena tsy mahay aho. Merci. Aleo fa hanao vidéo antsika dia mba ho hazavaina fa mino fa maro ihany izao ny namantsika mba mila an'ity fanapahan-kevitra dia mba ho ataontsika ilay vidéo dia mahita daholo isika rehetrarehetra. Izay aloha izany androany zareo fa somary efa elaela isika dia mankasitraka anareo nanaraka fandaharantsika hatramin'ny farany. Raha tokony misy fanontaniana dia eo amin'ny commentaire foana. Aleo rangahy mba misy ilay ampiana ilay hitanareo ilay ampiana mba tianareo mba hiditra ato anaty live fampisasan-tazana antsika dia izay mankasitraka anareo manaraka fandaharantsika hatrany dia misaotra betsaka daholo izy fa mahafinaritra be daholo nareo dia mbola ny tanora foana dia mitsodrana anareo engany ianareo mba hitsinjo ny hoavinareo aloha izay vao hiditra fanambadiana. Milamina antsika gasikara zana gasikara amin'izay fotoana izay.
Zay mampatonga le kokodao Zanagasikara satria natao andretrarehetra le izy. Zay fa mandram-piona indray